Oka hiantsona rano tompo isika. Jehova mihainono ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atongolany ny sofinao amin'ny vavako avy amin'ny molotra tsy misy fitaka. Zahatoetra ny foko ianao, namantatra noho ny alina, zahatoetra tamin'ny memy ianao, fa tsy nahita na inona na inona. Ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro, ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Izaho miantso anao, ka mamaly ahy ianao Andriamanitro. Atongolany amiko ny sofinao, ka henoy ny teniko. Ataovy tahaka ny anak'Andriamaso aho, afeno eo ambanin'ny aloko ny ilatrao, fa izaho kosa dia aoka hitan'ny tavanao amin'ny fahamarinana. Aoka ny endriko eo no afa-po ahy raha mivoha. Amen. Ataontsika ny hira voatondro 2:7. Hiaraka hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao. Nitory ny fahagagana ataonao ny olona,
famindrapo sy fitsarana no ankalazanay. Ianao Tompo no derainay. Ho anao anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Afaka maka toerana ny fiangonana. Aoka inotsika ny teny eo amin'ny soratra masina mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra izay tiany iainantsika, tiany hivelomantsika mandritra ny fiainantsika andavanandro. Fa voasoratra hoe: sambatra izay manana n'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena ny Jehovah Andriamanina, izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, izay manome rariny ho an'ny ampahoriana, izay manome hanina ho an'ny noana. Jehovah mamany ny mpifatotra, Jehovah mampahiratra ny jamba, Jehovah mampitraka ny tanondrika, Jehovah tia ny marina, Jehovah miaro ny vahiny ary manandratra ny kambody sy mitondra teny, fa mamadika ny lalan'ny ratsy fanahy kosa. Amen. Manoana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsapitsika fa kely, diso sy nahatanteraka izany sitrapon'ny Tompo izany, na manontolo na ampahany, noho izany andeha anatina azy isika hanaraka izao vavaka fifonana izao. Ry Andriamanitra, ndreto izay manitry teny eto anatrehanao, miaiky ny fahatranay sy ny fahotanay. Tsy nanome anao ny voninahitra tokony ho anao izay, Tompo, nandika ny lalànao masina izay, tsy mba nikatsaka akory ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra ny zavatra rehetra izay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay izay, izay tianay ataon'ny olona aminay dia tsy nataonay taminy. Rendrika tao anatin'ny fakapanahy izay, ka ny fahotana tokony hankahalanay no nankamaminay ary sahanay natao teo masonao. Iarahantsika manonona ny toyany manao hoe: rainay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamelany elokay. Diovy izay mba ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avozo ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Kristy Jesosy zanako mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Hira ry Andriamanitra Tompo. Rehefa malalo amin'ny Tompo, mitsangana andre ny teny milaza ny famelan-keloka omen'Andriamanitra antsika androany. Miara-mitsangana izay. Fa voasoratra hoe: ampionono ny oloko io Andriamanitrareo, mitory teny somafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony, ary efa nandray indro eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valin'ny fahotana rehetra nataony. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Aleloia. Voninahitra any amin'ny avo indrindra an'Andriamanitra. Ho aminareo any amin'ny fiadanan'ny Tompo
dia ataonareo ilay fomba fifanolorana reo fiadanana, fanolotra amin'ny fiadanana sika. Rehefa voavela heloko isika nandray ny fiadanana dia afaka midira. Ary izay no anaovantsika ilay firana fanampy ny efa nianaranareo taloha naverina teo, ataontsika mpahavitrihana firana fanampy ny 5 misaoran'i Jehovah ry fanahaka. Afaka maka toerana isika. Feon-java-maneno izany izao alohan'ny hirosonina ny zanantsika sekolelady.
Misaotra ny sampana sigolelatsika tamin'ny fandraisana anjara androany. Miroso ny fotoanantsika alohan'ny tsanganana ireo tompona anjara hitarika amin'ny vavaka ho an'ny teny sy ny vakiteny izay marihana fa alohan'ny famakiana amin'ny filazantsara dia misy firana. Izao zany raha ataontsika dia firana voatondro 7:300 voalohany alohan'ny filazantsara dia ny 2 amin'ny hira io. Ivavakisika eny ry tompo Andriamanitra io feno ny fifalianay satria nahazo ny famelan-keloka avy aminao. Ankehitriny izay hiaino ny teninao dia asay aminay tsiraray avy ny fanahinao masina mba hahafahanay mandinika ahazo ny teny izay tianao lazaina aminay ka ho teny hiainanay mandritra ny fiainanay ary tsy ho mpiaino mpanadino izahay fa ho mpiaino mpankatoa. Koa tanterahaka ny abehan'indra vonao Jesosy io ny teny izay atolotra ao anay. Amin'ny anaranao no novanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina isika, izany dia hita ao amin'ny boky ny Daniela. Daniela 9 mitomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny 15. Daniela 9 mitomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Nanimpazana ny Sadraka sy Mezaka ary Abednego tao amin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena, 80 akiho ny ahavony ary 9 akiho ny sakany, dia natsangany teo amin'ny tany Lemakdora tamin'ny feon'ny Babilôna izany. Ary Nebokadnezara mpanjaka naniraka nampamorony solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gôvernora sy ny andriambavety sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony mba namasina ilay sary olona efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka. Dia nivory hanamasina ny sary olona izay efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka, ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gôvernora sy ny andriambavety sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony, ka dia natsangana tandrifin'ny sary olona izay efa natsangany Nebokadnezara io. Ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe, izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena ry firenena sy samy hafa fiteny. Rehefa mandre ny fanenon'ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Vali sy ny Saimponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia mianko-ofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka. Ary na iza no tsy miankohoka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra fanenon'ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka sy ny Vali ary ny zava-maneno isan-karazany dia niankohoka sy nivavaka tamin'ny sary olona volamena izay efa natsangan'ny Nebokadnezara mpanjaka ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra. Ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanatona ka niampangany jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe, ry mpanjako, ho velona mandrakizay eny ianao. Ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna, fa ny olona rehetra izay mandre ny fanenon'ny Anjomara sy ny Sobaba sy ny Lokanga sy ny Samboka
sy ny valia sy ny symponia ary ny zava-maneno isan-karazany dia ankohoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohoka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Koa misy jiosy izay nataona hotonian'ny raharaha tamin'ny Babilôna sy ny feny dia Sadraka sy Mezaka ary Abednego. Ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory, ry mpanjaka. Tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerany Nebokadnezara ka nasainy nalainy Sadraka sy Mezaka ary Abednego dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe: moa fa naninareo va ry Sadraka sy Mezaka sy Abednego no tsy mba nomponareo ny Andriamanitro na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny, raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny fanenony anjomara sy ny samboka sy ny valia sy ny symponia sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra havonjy ianareo amin'ny tanako izany? Dia tohizantsika izany ny famakiana eo andininy 9 ka hatramin'ny 30. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao hoe azafady fa tsy mahita maso. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalinay anao akory ny zany zavatra zany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tanànanao ry mpanjako. Ary na dia izany aza, oka fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy totomponay ary ny sary olona volamena nefa natsanganao dia tsy hivavahanay. Dia feno ny fahatezerany Nebokadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasainy nafanainy ho impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Ary izay lehilahy matandraka indrindra tamin'ny miaramila no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy ireo tao anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba ny fitafiana hafa koa, ka dia natsipy teo amin'ny lafaoro nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny lafaoro, dia maty ny lelanafo ireny lehilahy nanipy an'ny Sadraka sy ny Mesaka sy Abednego. Ary izy telo lahy ireo, Sadraka sy Mesaka ary Abednego, dia voatsipy ampatorana teo anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Dia talanjo ny Nebukadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsaina hoe: mojy telo lahy ny fatotra va no natsipy tao anatiny afo? Dia namaly ny mpanjaka ireo nanao hoe: marina zany ry mpanjako. Aroa izy: ka indro mahita efa dahy tsy mifatotra mandehandeha eo anatiny afo, nefa tsy maninona akory izy. Ary ny fijerin'ny ilay fahafetra dia toy zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanatona ny varavaran'ny lafaoro nisy ny rehetra na Nebukadnezara ka niantso hoe: ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoah ka avy aty. Dia nivoaka avy teo anatin'ny afo i Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia fanatona nisy olo-mpanjaka sy ny mpanjaka sy ny gouverner ary ny mpanolotsaina ny mpanjaka ka nahita teo
nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery anampinoana ny tenany akory ny afo, na nisingam-bolo ny kaikona tamin'ny lohany, na niova ny lobany ary tsy nisy fofona afo akory taminy. Nebokadnezara dia niteny ka nanao hoe: isaoro ananen'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego, izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompiny izay natoky azy, ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompy na hivavaka amin'izay andriamanitra afa-tsy Andriamaniny ihany. Ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izao manao teny tsy mety amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetehina ary atao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy Andriamanitra kafa mavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny. Dia mbola ho tohizana ny famakiana ny teny. Izany dia ao amin'ny Tesaloniana faharoa, toko faharoa, ka ny 9:12, dia tohizana eo amin'ny toko fahatelo, 1:1 ka hatramin'ny 5. Tesaloniana faharoa, toko faharoa, 9:12, dia tohizana amin'ny toko fahatelo, 1:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, nampionona ny fonareo any sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Farany, ry rahalahy, mivavao anay mba andehana ny tenin'ny tompo faingana ka ankalazana toy ny eo masonareo, ary mba ho vonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra, fa mahatoky ny tompo izay ampahery sy haro anareo fa tsy ho azon'ny ratsy. Fa izahay mahatoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra andidinay dia efa ataonareo sady mbola ataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'i Kristy. Amen. Ataontsika ny firana voalahatra teo ny 5 alohan'ny famakiana filazantsara. Faranantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka. Filazantsara araka ny Luka, toko 20, 17 ka hatramin'ny 9:30. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty dia nanatona ka nanontany azy hoe: mpampianatra, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandrahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra andravehivavy ka hiteraka melomaso ny rahalahiny. Koa nisy 7 mirahalahy ary ny zokony napakabady dia maty momba.
Ary ny faharoa sy ny fahatelo koa napakatra azy, ary tahaka izany koa no nataon'izy fito mirahalahy, nefa maty momba avokoa izy. Ary farany dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, ho vadin'iza moa raha vehivavy, fa samy efa nanambady avokoa izy fito mirahalahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe, ny zanak'izao fiainana izao dia mampakabady sady avoaka ampakariny. Fa izay atao mendrika azo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakariny. Ary tsy mety maty intsony izy, fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa hatsangana ny maty raha nilaza ny Jehova hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Fa izy tsy mba Andriamanitra ny maty, fa ny velona, fa velona ho any Andriamanitra avokoa izy rehetra. Amen. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Iaritsangana nonona ny fanekempinoana apôstôlika iombona antsika mipino maneran'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanaka lahatokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly ranapaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty kaina leviny, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ny an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra raitsotoa, avy any no iviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, tsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka maka toerana isika. Fanomanana ny fomba-panahintsika alohan'ny andrenesana ny hafatra amin'izao maraina izao dia ataontsika amin'ny firana fanampy ny fahaenina ny tenina. Itundai
tanteraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, efa nilohanay tamin'ity toerana ity ianao, nandre ny vaky ny teny voalahatra ho zaraina androany izay. Andre ny afatra entin'ny mpanomponao avy aminy aminao. Tompo, meteza ianao, ampidina ny fanahinao masina na tsirairay avy, koa tendreo ny lehilahy mpanomponao, aoka tsisy afa-tsy ny sitraponao no iseho an'io, ary ny voninahitra ao amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ampifaliana an-trany ry hava-malala eto amin'ny FPMA Aix Marseille no ionana aminareo indray amin'ny telahady anio ity. Efa fotoana naharitraritra tokoa tsika tsy niona, fa ny tompony andamina izao ahafahantsika miona sy mitera sy mankalaza izany ianarana. Ampitomboina aminareo hatrany eny, ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Ny afatra voalohany ho antsika anio dia izay novakiana ny renesintsika teo, novakiana tamintsika tao amin'ny bokin'ny Daniela. Daniela toko 7, andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Nebokadnezara no mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra niseho dia nanao sary olona volamena izy, ka ireo tompona andraikitra rehetra izay nanana fahefana teo amin'ny fanjakana dia nomeny baiko anamasina ilay sary olona volamena izay natsangany. Dia nisy fepetra navoaka ho an'ny mponina rehetra. Izany fepetra navoakan'izany dia milaza hoe rehefa maneno ny anjomara, ny samboka, ny vali, ny symfonie, ny zava-maneno isan-karazany dia mila miankohaka eo amin'ilay sary olona ny vahoaka eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Misy fampitandremana koa izany ny tenenina. Na iza no tsy miankohaka, tsy mivavaka amin'ilay sary olona volamena, dia efa misy zavatra miandry azy ireo. Atsipy ao anatin'ny laforme rehetra afo. Na roa vehivavy tsika lehilahy izay manana lafaoro manao sakafo dia mahafantatra hoe lafaoro izany dia zavatra mamay, mandoro, ary mety mampitera-doza. Ka izao, eto misy lafaoro mirehitra afo nampanaoviny mpanjaka. Ka ireo izay tsy manaraka ny fepetra izay noteneniny dia atsipy ao anatin'ny lafaoro mirehitra afo. Rehefa tonga ny fotoana nampanenoana izany zavatra maro isan-karazana izany dia ny ekohaka, ny vavaka, ny fokom-pirenena maro samihafa. Amin'ny fotoana tahaka izao dia misy foana tsy lavina, misy ireo mitsikilo, mijery dati-bolana. Lehilahy kaldiana ireo dati-bolana an'ireo jiosy 3 lahy ireo. Jiosy nananana izy azy tao amin'ny fanjakana satria tony sy fehany raharaha any Babilôna izy ireo. Tsy izy izany fa Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Reto 3 lahy reto dia tsy niankohaka, tsy nivavaka tamin'ilay sary olona volamena nataon'ny mpanjaka. Noho izany satria tsy nanaraka ny tenin'ny Andriamanjaka izy, dia tsy maintsy tanterahana tamin'izy ireo ny didy tsy azo ivalozana, fa atsipy ao anaty lafaoro mirehitra afo. Alay ho asary ny lafaoro anaovanareo sakafo, tsy haiko 180, 200 sao nafiry. Fa izao, satria sosotra be ny Andriamanjaka, dia izao ampitomboana impito raha hoe 200 degré ilay izy izany, dia lasa 1400 degré ny hafanana ao anatin'ny lafaoro. Satria reto 3 lahy reto
dia mpanompon'Andriamanitra tsy nety hanompo sampy satria fanompo-tsampy ny fanarahan'Andriamanitra hafa, dia tsy maintsy tanterahana amin'izy ireo fanopazana azy ao anaty laforo rehetra avy. Manompon'Andriamanitra mahatoky reto telona reto, ka tsy nanaiky hanompo izany Andriamanitra hafa izany, satria nandany teniny Andriamanjaka izy telona. Dia nasainy Andriamanjaka nafanay ny impito mihoatra ny tokony ho izy ny hafanan'ny laforo mirehitra, ary nampaka lehilahy izay matanjaka indrindra ao amin'ny miaramila ny Andriamanjaka hisambotra azy, tsy vita hoe samborina fa fatory mafy mihitsy izay vao tsy mpahazo ao anaty laforo mirehitra. Eto satria voafatotra na tsipy, raha tokony ho izy dia hoe vitany aminy, vitatra eo ny amin'izy telona, dia miseho sady ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ireto mpanompony telona dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Olona telona mifatotra tsara no natsipy tao anaty afo, ary ankehitriny olona 4 no hitan'ny mpanjaka ao anatin'ny laforo mirehitra afo. Olona 4 mandehandeha, tena hoe mandeha tsy misy fatorana, tsy misy inona, tsy matahotra ny hafanana ao anaty laforo. Tsy lasaka mazivy io izy nareo izany sao resakinona, fa tsy mampino amin'ny maha-olombelona vazany no miseho. Ny aika Nebokadnezara fa mpanompon'Andriamanitra avo indrindra reto telona reto, ka avoay avy ao anaty laforo mirehitra avy. Eto izany dia leo olona fa-4 ao anatin'ilay laforo mirehitra avy dia tsy inona fa anjely. Anjely ny rahan'Andriamanitra hiaro, hiambina, hitantana ny olona. Tadidio fa ho amin'ny fiainantsika andavanandro koa. Raha misy zavatra ataony ratsy fanahy, dia tadidio fa Andriamanitra maniraka ny anjeliny hiaro, hiambina, hitantana ny mpanompony, ka oka hatoky an'Andriamanitra hatrany isika. Ny hafatra faharoa ho antsika anio dia momba ny fitsanganan'ny maty sy ny fampakaram-bady ao amin'ny Lioka izay renesika teo 7:20 ka hatramin'ny 9:30. Izao anefa ny bokin'ny Mateo 2:20 ka hatramin'ny 7:30 sy ny bokin'ny Marka 2:20 ka hatramin'ny 7:30 dia samy manana ny fitantarany avy momba io tantarany fitsanganan'ny tena maty sy ny fampakaram-bady io. Voalaza fa nanatona an' Jesosy ny Sadoseo ka nanontany lava dia lava an' Jesosy. Ny Sadoseo dia atoko ny jiosy izay tsy nino ny fiainana aorianan'ny fahafatesana na ny fitsanganan'ny tenana maty. Reo olona tsy mino ny fitsanganan'ny tena maty nefa mametraka fanontaniana momba izany amin' Jesosy. Fantatra ny Sadoseo fa nampianatra Jesosy, nampianatra ny fisian'ny fitsanganan'ny tena maty. Koa nanontany azy ireo izy mba hampamenatra an' Jesosy. Zareo indray izany manontany azy, ary tia hiboredika Jesosy hiboredika amin'ny fanazavana izay ataony momba amin'ny fampianarana izay notanterahany. Koa amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadin'iza moa raha vehivavy. Ao izany dia tantarana vehivavy iray nanambady ary nisy fitony rahalahy no rahalahin'ny vadiny izany. Maty ilay vadiny voalohany dia mipetraka amin'ny fanontaniana satria ny fandimby ilay rahalahiny hafa izany, satria eo ilay vazivazany sasany moa hoe vadin-joko kilalaon-jandry, dia mifandimby izany ny rahalahy rehetra ambony dia teo ilay vazivazy hoe samy nandalo teo daholo ry rahalahy. Ny Sadoseo tsy nino ny tsanganan'ny tena maty
no nametraka izany fanontaniana. Izao no dika ny fanontaniana izy ireo. Raha mitsangana maty daholo izy 7 mirahalahy rehefa any an-danitra, dia tokony ho iza amin'izy 7 lahy zany no vadin-draha vehivavy. Araka ny lalàna jiosy, zavatra mazava, ny vehivavy tsy tokony hanana afa-tsy vady iray. Raha izany dia mifanohatra amin'ny lalàna jiosy ny fampianaran'i Jesosy momba ny fitsangana ny tenina amin'ny maty. Noho izany tsy hisy ny fitsangana ny tena amin'ny maty araka ny hevitra reto sadoseo reto. Tena miseho azo maranitra izy ireo mahitahita fa Jesosy mbola mahay noho izy ireo ary afaka namaly. Tsy mifanohitra amin'ny lalàna jiosy zany ny fampianaran'i Jesosy hoy ireto sadoseo rehetra. Noho izany tsy hisy fitsangana ny tena amin'ny maty araka ny hevitra izy ireo. Sao anefa naseho an'i Jesosy fa zavatra ronina hadiso an'ireto sadoseo reto. Voalohany, nandany herin'Andriamanitra reto sadoseo reto raha nandany fitsangana ny tena amin'ny maty, satria ny fitsangana ny tena amin'ny maty dia profo ny herin'Andriamanitra. Profo ny herin'Andriamanitra ny fitsangana ny tena amin'ny maty. Faharoa, tsy nahafantatra ny soratra masiny reto sadoseo reto. Tsy misy ilana ny fanambadiana intsony any an-danitra. Eto amin'izao fiainana izao ihany no ilana ny fanambadiana mba hamokarana zaza ka mba tsy ho lany taranaka ny olombelona. Fa any an-danitra kosa tsy hisy fahafatesana intsony. Teo izany dia lasa ilay vazovazo hoe tampona teo ny domin-dralahy satria tsy araka ny eritreretina. Noho izany tsy ilaina intsony fiterahana sy fanambadiana rehefa any an-danitra. Ho tahaka ny anjely ny olona any an-danitra, izany hoe ho velona mandrakizay. Araka ny Lioka 2:2-5-7 dia izao no lazain'i Jesosy ny amin'izany. Fa izay atao mendrika ahazo izany fiainana, izany hoe fiainako avy, izany sy ny fitsanganana amin'ny maty no zanak'Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Tonga zanak'Andriamanitra izay rehetra mino ny Kristy ary manana anjara amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty izy ireny. Ny boky 5 voalohany eo amin'ny testamenta taloha nosoratan'i Mosesy no tena ninon'ny sadoseo. Nampiasain'i Mosesy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy 4:9 manao hoe: izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Efa maty avokoa i Abrahama rainy jiosy, raiben'ny jiosy moa fiteny azy, sy Isaka zanany ary Jakoba zafikeliny, raha nanoratra izany Mosesy. Andriamanitra nefa dia mbola nilaza fa izy Andriamanitra trany no Andriamanitra izy ireo. Satria izao ny voasoratra hoe izaho no Andriamanitra hoy izy. Noho izany tsy maintsy mbola velona izy ireo, satria Andriamanitra dia Andriamanitra velona fa tsy Andriamanitra maty. Araka izany, na dia miboky 5 voalohany eo amin'ny testamenta taloha aza dia nampianatra fa misy ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana, izay ny laviny sadoseo. Ny afatra fahatelo sady goavana ary farany ho antsika an'io dia izay nyrenesintsika tao amin'ny Tesalonianina 2:2 ka hatramin'ny 3:7 mba hahatonga antsika haharitra hatramin'ny farany dia mila ny fahasoavana, mila ny hery, mila ny fampahirezana avy amin'Andriamanitra sy Kristy isika. Aoka hifampivavaka hatrany araka ny vavaka voasoratra ao amin'ny 9:9 sy 17 isika. Tsara ny manamarika fa i Paoly
dia apôstôly lehibe sady tontena. Na izany aza nefa tsy miakina tamin'ny herin'ny tenany na ny fahaizany ny fahombiazany, fa niakina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, niakina tamin'ny mivavaka nataon'ireo kristianina hafa rehetra. Ny zavatra atao amin'ny fiangonana tompoko dia mila vavaka ny olona rehetra, fa tsy afaka miantehitra amin'ny herin'ny tenantsika na ny herin'ny saintsika fotsiny isika, fa tsy maintsy mila fiombonam-bavaka. Ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izay ambaran'ny Paoly eto dia ny Jiosy izay manohitra amin'ny filazantsara, manenjika ny Paoly tany amin'izay rehetra naleha. Tany Korinto, toerana niaretan'ny fahoriana lehibe noho ny nataon'ny Jiosy no nanoratan'ny Paoly ity epistily ity. Taty aoriany Paoly dia nangataka vavaka tamin'ny mpino tany Roma mba ho voavonjy amin'ny tsy mino, izany hoe amin'ireo Jiosy tany Jody. Natoky Paoly fa hampahery hiaro ny Tesalonianina amin'ny ratsy, izany hoe amin'ny Satana ny tompo. Ary natoky izy fitokisana tsy misy fisalasana ny fitokisany amin'ny tompo. Midera mandrakariva amin'ireo kristianina namany Paoly. Mario anefa fa tsy tamin'ireo Tesalonianina ny fitokisany, fa tao amin'ny tompo. Ny tompo no ampahery ny Tesalonianina sy hiaro azy ireo amin'ny Satana, fa mahatoky ny tompo. Mivavaka Paoly mba ho fenon'ny fitiavan'Andriamanitra ny fon'ny Tesalonianina ary mba hampaherezina amin'ny faheretan'ny Kristy izy ireo. Mitalao tahaka ny Paoly koa isika, ho antsika tsirairay avy mba ho fenonan'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fotsika tsirairay avy mba hampahereziny amin'ny faheretan'ny Kristy koa isika tsirairay, mba afaka hifampizara ny fitiavana sy ny fifankatiavana eo amin'ny asa fanompoana, mba ho voninahitra ilay tompo mpamonjy antsika ary tiany ny iainantsika izany fitiavana tsisy fiatsaram-belatsizana ho azy rerena ny voninahitra, fa ho antsika hatrany ny fahasoavana ary ny fiadanana manomboka izao ka ho mandrakizay. Amen.
Mivelatra manoloana antsika ny fanasana ny man'ny Tompo Jesosy atsika. Amin'ny fotoana tahaka izao dia fotoana ilana fiomanam-panahy. Fandraisana izao tena sy ny rahan'ny Tompo izao tsy ampiheverana dia mitarika fanameloana ao antsika. Izao kosa nefa amin'ny fotoana izay ananantsika adi-panahy eo amin'ny fiainana, mampieritreritra antsika, tsy ny fipetrahantsika eny amin'ny toerantsika eny no hanampy antsika, fa ny fanantonana antsika eo amin'ny Tompo ary ny fitondrana izany enta mavesatra izay iainantsika eo amin'ny Tompo izany. Koa fanomanam-panahy antsika dia atao ny hira 2:591. Okey, ara-mitsangana isika. Asandrato ny fonareo ho any amin'ny Tompo. Asandrato ny fonareo ho amin'ny Tompo.
ao koa dia raintsika ny tompo Andriamanitra. Iny tokoa ry tompo Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety dia mety sy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo-tena hamonjy anay. Amin'ny alalan'ny koa dia raha ny anjely ny fiandriananao sy hitsao amin'ny fanapahana rehetranao amin'ny tahotra ary iaraha amin'ny fiangonana rehetra any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiany. Izay koa ankehitriny hiara-manandratra ny feonay aminy ka mifiderana lehibe no iray ny antema voalohany masina Jehovah Tompo. Masina, masina, masina Jehovah Tompo, feno ny volina hitra, izao rehetra Jesosy Kristy Tompo tamin'iny alina izay namadihana azy, dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia nivakinika ho izy, ity no tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izay koa ny kapoaka rehefa nisotro dia hoy izy, ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako, izao no atao ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana no mihinana itony mivitony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavana. Oka hivavaka isika ho fahatsiarovana izao fanasana no manana ny Tompo atsika izao. Misaotranao izahay Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota-manitra dia nomenao ny zanaka lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Raha ny an-danitra ndreto izay manao eto anatrehanao, ny fahatsiarovany fahatongavan'ny zanaka ao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ao anay, koa miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Mbola angataka ny fanahy masina isika ao amin'ireto famantarana hatrehintsika izao. Ankehitriny raha eo, ahidiny ny fanahy masina mba hameny ny vonay, ka handraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izy manatona anay amin'izao fanasana izao. Dia miara manonona ny toyany isika manao hoe: ry Jesosy Kristy Tompo, izay tonga eto anatrehanao, iombona amin'ny latabatra ao masina, dia mangataka aminao mba hampiraisinao aminao ohatran'ny sampana amin'ny voaloboka, ampianaro hifankatia tahaka ny tiavanao anay, ary aoka izay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Amen. Ataontsika ny hira 219 Faria
Tenan'i Jesosy Kristy Tompo, ny kapaoko ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny raha Jesosy Kristy Tompo, ny raha ny fanekena vaovao izay nalatsaka ao antsika. Hoy Jesosy Kristy Tompo, tompon'ny fanasana, manao hoe: indro efa mijoro eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho, ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Avia fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Ho antsika eto toerana, ny olona izay sendra mandalina ny avy lavitra tsy nitondra taratasy, ny tompo no manasanao amin'izao fiombonana amin'ny tena sy ny rahany izao, ka asaina ianao raha vonona hiara hifampizara amin'izany. Natao ny hira voatondro 4:500 dia mandroso araka ny fandaminanareo eto toerana ny izay mpandray fanasan'ny tompo izany. 4:500. Satria efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, ento ka zarao amin'ny mpianakafy ny finoana. Raha vao manomboka ny hira dia manomboka mizara ianareo. Amin'ny fotoana voatondro miara-mihinana mofo sy miara-misotro ny kapoaka isika.
lay fahoriana okiara hitsangantsika. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso ano ity no tenako anareo, zao no ataovy fahatserovana. Hoy Jesosy Kristy Tompo, sotroin'ireo rehetra ity, fa ity no rako teny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsako an'ny rehetra ho famelan-keloka, zao no atao fahatserovana na oviana na oviana no misotro ianareo. Misaotra Tompony amin'ny tenanao sy ny ranao natolotrao ihany io. Amen. Ho antsika izay nandray ny tenan'ny Tompo sy ny sotron'ny rany dia izao ny teny fampaherezana ho antsika. Jesosy Kristy Tompo izay vomy tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany nanavotany anareo afaka amin'ny fahotana rehetra. Izy ny no ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay. Ho aminareo ny fiadanana. Amen. Dia afaka maka toerana isika izany, izao izany dia mandroaka ny kapoaka sy manao ny rakitra ny fandraisansika. Mariana, tsy vidim-bola ny fandraisana fanasan'ny Tompo, fa mahafahasoavana azy dia izany fahasoavana izany, valon'ny fahasoavana raisitsika no naovantsika ny rakitra ny fandraisana. Ataontsika ny hira voatondro. Sino asandratro fa izy no mpanavotro, ny tanany nana
afaka iako tao andavaka irafiko ketroka izao afakenatra famanana ny tompoko zay mandako sy aroko rifoko o ankalasa Jesosy zay mpamonjina ny masoko mibanjina tahaka ny mpiambina maniry ny mpamonjiko o tafaona amiko ny raodeoiny izetra keo anilany anao ny irandanitra sy moninao anatra ifoko o ankalaza Jesosy zay mpamonjina sy ny rany Jesosy Kristy tompo isika miroso ny fotoanantsika tonga amin'ny fotoana andrenisantsika ny raharaha-mpiangonana mangataka ny tompona andraikitra iroso etỳ amin'oloana dia mbola faly miarabantsika ry havana amin'izao natratra izao alahady fahenina amin'ny volana novambra izao indray isika mianakavy miaraba koa ireo izay manaraka amin'ny fitoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook, ny YouTube ary ny Zoom fiadanan'ny tompo ho aminareo. Misaotra ny pasteur Andritsika nitarika antsika tamin'ny fitaom-pivavahana ary nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misy misaotra ny pasteur zay tonga nampahiranay teto misy gâteau kely avy amin'ny fiangonana kely dia kely tompoko fa ny foman'olotra no ngoza be. Dia nisaotra ny nareo mianaka tonga mamangy anay sy mampaheranay amin'izao alahady izao. Misaotra tompoko. Tompo anay hitantana anareo, ny dianareo tsara miverina tompoko. Misaotra pasteur. Raha misy amintsika no sambany vao tonga eto amin'ny Tafaky sy Marseille androany dia ambangaviana izy mba hitsangana mba ho arabain'ny fiangonana tompoko. Dia faly miarabanao ny anareo mianaka ny fiangonana tonga eto amin'ny Aix-Marseille raha mandalo na mitoetra dia ny tompo ane omba sy hitantanareo ho ambininareo amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonareo aty à Marseille. Raha mety aminareo tompoko dia anantona anareo ny équipe accueil avy eo aka ny coordonnées anareo raha mba sitraka reo indrindra ny ahafahantsika mifandray. Saotra tompoko. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka amin'ny ty volana novambra ty. Ny fiangonantsika dia manomboka isaky ny amin'ny 10 sasany ny alahady. Androany hariva amin'ny 2 ora ny fivorian'ny komité élargi anaovana ny planina fiangonantsika. Ny 20 ny volana izao dia anao vokatra sans vente aux enchères tsika dikany ho fiara iarahana manome tanana amin'ny faritany. Izany dia
mitondra zany tsika izay vita ny asa tanantsika any an-trano dia hoentina eto dia atao lavanty, tsy lavanty akory fa apetraka zany afisena ny priany dia afaka mividy daholo tsika fa tsy atao lavanty akory izy io zany fa ohatran'le nataontsika tamin'ny graine de moutarde farany teo. Dia manasantsika rehetra na lehilahy na vehivavy, surtout moa ny maman no encouragena amin'izany mba hanao zavatra tsika na mofomamy na mofo masira, izay zavatra rehetrarehetra afaka hoentintsika avy any an-trano, vokatra fifaliam-potsika hoentintsika eto ho voninahitry ny tompo. Ny faraika ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo ny volana ity kosa dia tontosaina any Saint-Tulle ny synode nasionaly manomboka amin'ny zoma amin'ny 2 ora ka hatramin'ny alahady amin'ny 2 ora. Mbola misy taratasy ho vakiana amintsika avy eo. Ny 7 ambin'ny folo ny volana ity koa hatramin'ny alahady dia misy ny week-end ny skoty izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny ny samedi zany io ny asabotsy hatramin'ny alahady amin'ny 9 ora maraina. Ny zaikabe kosa dia ho tanterahana koa any Saint-Tulle ny 9 sy ny 17 ny volana ity koa. Dia ny fiangonana amin'izany amin'io andro ny alahady io zany dia midy fa itsika entanina hiaraka iangona any Saint-Tulle anatrika ny fitaom-pivavahana any. Ny ray aman-dreny mpitandrina moa dia fahafantatsika fa lasa congé ary ho tonga à partir ny 16 fahenina ambin'ny folo ny volana zao amin'ity volan'ity zany. Aoka atsiaro ambavaka azy ireo isika. Ny rakitra azontsika tamin'ny lahady teo tamin'ny 30 ny volana oktobra teo dia toy izao. Rakitra 279,90 €. Ny ezaka-trano 231 €. Ny panier connecté azontsika tamin'ny mois d'octobre dia 615 €. Tamin'ny mois de septembre 690 € ary ny tamin'ny mois d'août 185 €. Ny ekipa finance dia voninatrany andray ny vokatra etsy aoriana. Avy eo ny ekipa finance dia andray fitenenana nazavatsika ny zavatra ny etsika izay nataontsika farany tamin'ny 29 teo amelabelatra tsika ny vokatra azo tamin'izany. Noho ny fitsonjovana sy ny fanajana ny marefo sy ireo ray aman-dreny kosa dia manasantsika mba hanao ny masika raha azo atao, ny fanasana tanana eny ampidirana dia tohizana hatrany. Toy izao ny fitaom-pivavahana mandritry ny ty herinandro ty izay fotoana mahazatra antsika. Ny SAP isaky ny alarobia hariva manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva. Ny fianarana soratra masina pazapa biblika ny zoma hariva amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany. Ny fitaom-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora. Ary misy ny asa fampaherezana amin'izany anasanantsika rehetra. Ny sekoly alahady dia isaky ny alahady amin'ny 7 dia misy répétition de Noël manomboka amin'ny sabotsy zao. Donc, excusez-moi, je parlerai en français. Les dates de répétition de Noël sont les suivantes: le 12 novembre, le 19 novembre, le 3 décembre, le 10 décembre, le 17 décembre de 10h à midi. Voilà les enfants. Ny katekomena kosa dia mianatra isaky ny alahady maraina eto Avialara amin'ny 7 ora. Ny chorale mafia dia misy ny fianaran-kira isaky ny alahady alohany sy aoriana ny fitaom-pivavahana. Ny asa fanatsarana amin'ny fiangonana dia misy isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 4 ora
dia hanasanantsika izay afaka mifanometanana amin'izany. Ny groupe diakona BSE no miasa mandritry ny volana novambra. Ny fianadiovana amin'ny fiangonantsika amin'ny asabotsy dia ny fiangonana tompoko. Androany no anatanterantsika ny famangina ny fianakaviana Roland sy Noro Razanak'olona izay namono Raitapo Rahavaviny itoboko vavy Randriamiarisoa Ramanoelina Lalao. Androany ihany koa no anatanterantsika ny famangina ny fianakaviany Anjaraniainy Tosy sy Laura Rakotomalala, fianakaviana Rabetrano sy Rakoto Arimbelo izay namono Raitapo itobokila Rakotomalala Joseph Pascal. Vaovao en Sampana. Sampana zava-maneno. Dans le cadre des objectifs de la section musique SZM, nous avons annoncé une série de capsules de formation ouvertes à toute personne qui souhaite avancer musicalement. Ces capsules ont pour but de donner les clés pour accompagner les temps musicaux d'une célébration seule ou en groupe. La première séance aura lieu à Viala, le samedi 19 novembre, de 14h à 16h, sur le thème « Le solfa vers le solfège ». Louez le Seigneur dans son saint lieu, psaume 105, verset 2. Vaovao nasionaly. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsoina anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Efesiana 4:4 ka hatramin'ny 5:1. Miaraba amin'ny anaran'ny tompo ny mpitandrina amin'ny filoha ny komity vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny tafo FPMA Fatsatsa. Mampafantatra antsika fa azony rehetra atao ny manatrika ny fanompo-pivavahana famaranana ny sinaoda izay atao ny alahady 17 ny vola novambra 2022 eto Sainte-Tulle. Manantena antsika mba ho tonga anatrika izany ary raha hiara hisakafo atoandro isika dia iangaviana amenroy 15 € isan'olona. Ny daty farafisoratana anarana amin'ny sakafo atoandro dia ny alarobia 7 ny volana novambra amin'ny 12 ora atoandro tsy diso. Aoka samy hitondram-bavaka hatrany ny sinaoda isika tafo FPMA atao anatin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana ary tsy mifarana izany raha tsy ny alahady 17 ny volana novambra 2022 manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika rehetra. Ny fahasoavana anie ho amin'izay rehetra tia an'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Efesiana 4:4. Dia nitoy an'izay ihany ny vaovao régional koa. Fifaliana ho anay ry havana malala ny manasa antsika rehetra anatika ny Zaika be 2022 izay atao any Sainte-Tulle. Izany dia hanomboka ny asabotsy 20 ny volana novambra amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny alahady 17 ny vola novambra tolakandro ao aorianan'ny sakafo. Mariana fa ny sakafo atoandro ny asabotsy 26 novambra dia samy mitondra ny sahaza avy ny ary ifampizarana repas tiré du sac. Toy izao ny sarandasy amin'izany. Ny olon-dehibe mihoatra ny 65 ans 60 €, ny olon-dehibe anatin'ny salataona 26 ans 65 ans 70 €, zatovy sy tanora anatin'ny salataona 12 ans 25 ans 52 €, ny zaza sy zatovy anatin'ny salataona 3 ans 12 taona 47 € ary ny zaza latsaky ny 3 taona gratuit. Ny daty farafandraisana ny fisoratana anarana dia ny talata 15 novambra ary manantona ny tatilantsika amin'izany. Ny banky alimentaire dia misokatra trano ho antsika izay mila fanampiana. Izany dia hitsantsika etsy amin'ny salikate ary iraisina tanandroa kosa ireo izay maniry anohana izany. Fanamarinana kely fotsiny ny rakitra panekonité dia hoentina ety aloha. Izany dia ho tanterahantsika zany dia afaka ampiasaintsika ny karta
bleu ny telefona raha misy application paiement amin'ny telefonatsika. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafontsika dia mirary herinandro soa ambanin'ny fitiavan'ny tompo. Bonne rentrée aux enfants. Dia ho azy rereny ny voninahitra dia toy izao ny andray fitenenana eto ny équipe finance dia vita avy eo ny équipe ny Culta Events sotra tompoko. Misaora ny Jehovah ary fanaiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Salamo fahatelo amby zato andininy voalohany ary koa raha tsy Jehovah no miambina ny raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaro tory ny mpiambina. Raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entina isaorana an'Andriamanitra no nahavitany hetsika tamin'ny 7 oktobra teo ary koa entina hiara-banantsika sy isaoranantsika tamin'ny fanomezan-tanana izay nataontsika. Dia toy izao ny vokatra azo tamin'izany hetsika izany. Ny tratra ny tanjona, ny vinavina dia na ny prévisionnel 6 000 €. Ny azontsika tamin'izany kosa dia 6 446 € 88 centimes. Dia dera sy voninahitra ho an'Andriamanitra dia ny fiadanana kosa ho amintsika rehetra tsirairay avy sotra tompoko. Bonjour à tous. Je prends la parole au nom de la Team Events qui prépare les cultes francophones. Une attitude de gratitude. La Team Events est heureuse de vous inviter pour le dernier culte francophone de l'année 2022, le dimanche 20 novembre, comme vous pouvez voir sur le flyer ci-dessus. Pour cette dernière, on a voulu vous préparer un culte spécial de Thanksgiving, ou littéralement traduit par remerciement et grâce. Et on a besoin de vous pour 2 choses. La première, c'est que nous sommes à la recherche de 2 ou 3 personnes qui veulent témoigner environ 5 minutes de grâce et de bénédiction reçues pour cette année de la part de Dieu. Effectivement, nous avons tous une raison de dire merci. Et la seconde, vous savez qu'on aime les défis, alors on vous lance un petit défi d'inviter une personne dans votre entourage, famille, amis, collègues, l'occasion est là. Dites-lui simplement, viens, vois et vis un culte à la FPMA Aix-Marseille. On voudrait voir cette église remplie. Et donc, rendez-vous le 20 novembre à 10h30, ici même. À Dieu seul soit la gloire. Mamirina ny arabantsika amin'ny alalan'ny tompo araka ny lazaina teo dia natateraka ny famangina ireo fianakaviana izay nitopahoriana isika ka mangataka azy ireo mba handroso dianolona dia toraka izany koa ny komity sy ny mpiara-miasa rehetra mba hiangaviana hiakatra dialoha. Eo mpanataterahana izany dia rahantsika manao ny hira fa 8:700. Oh
mangataka ny fiangonana iary hitsangana. Ry fianakaviana malala, misy tenin'Andriamanitra azo zaraina amintsika izay milaza ao amin'ny Tesaloniana voalohany 2:7-12 manao hoe: fa raha iniotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, da toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Endry havana, izany teny famezatoka izany no atolotry ny fiangonana, ny fianakaviana rotota, ao ny namoy ny rainy, ao ny namoy ny raitapo, eny tafinofo sy ray isika, dia voadonany alahelo, kivy, ketraka, satria tafinofo sy ra ary malemy ihany. Tsy misy olona vonona sy manana hery hiatrika izany sy zatra miatrika izany fahoriana izany dia ny fahafatesana. Nefa ny finoantsika kristianina dia manamafy sy mamehery antsika, ary ny teny novakiana teo sy ny afatra nolazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo antsika dia mampanantena antsika ny fanantenana, ny fitsanganan'ny tenany maty, fa fandalovana ihany ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Tombon-dalana no azy ireo, fa dia maheriza tompoko ary izy tompo ame hery sy amen'ny banga ao anatin'ny anareo tsirairay avy. Manaraka izany dia hitrotro am-bavaka izao fotoana izao ny Ray aman-dreny mpitandrina. Iombom-bavaka isika. Tsy miafina aminao Tompo ny zavatra nolalovany reto fianakaviana rotota tamin'ny famoizan'ny ray, famoizan'ny ray tapoho. Mafy dia mafy tokoa izany amaha-olombelona. Nefa Tompo, izay dia amin'ny mampino anay dia efa mahafantatra fa ianao Jesosy Kristy dia nandresy izany fahafatesana izany, ary mampanantena anay fa mbola iona amin'ireny hava-malala ireny amin'ny fotoana hiverenanao indray. Koa ampitomboy ny finoanay sy ny fahalasana ny hava-malala anay Tompo ny zava-dehibe, fa ny hahafahanay mijoro kosa manoloan'izao zavatra fahoriana lalovanay izao, ary matoky fa tsy irery izy ireo fa miaraka aminao hatrany. Ho amin'izy ireo hatrany ny Tompo ny fampiononana, eny ny fampaherezana, fijoroana eo amin'ny asa fanompoana izay ataony, na ilasa ireny hava-malala ireny. Amin'ny anaranao irery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Manaraka izany ny rizimenakavy, araka ny fomba malagasy izay tsy dia maharatsy azy ary mifanaraka tsara amin'ny finoantsika kristianina izay manao hoe miaraha ory amin'izay ory ary miaraha mifaly amin'izay mifaly, dia misy fodrany maso kely dia kely atolotry ny fiangonana sy izay vonona tamin'izany, atolotra anareo amin'ny mpitiavana kely dia kely toa fa dia raiso amin'ny mpitiavana. Dia ho famarana antsika izao fotoana izao noho ny ny situation misy amintsika amin'ny Covid dia tsy afaka mandray tanana anareo ny fiangonana, fa toy ny fanaontsika dia hanangana tanantsika kavanantsika ho marika izany. Dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Misaotra tompoko, afaka mipetraka tsika.
tonga amin'ny fotoana fitatazana ny rakitra isika. Mandritra izany fotoana izany dia ataony hira 770 479. Iara-mitsangana ny olotra ny rakitra isika.
afaka maka toerana izay. Izy mpanompon'Andriamanitra ray, hitarika antsika mivavaka fisaorana sy fangatahana. Hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao dia tanteraka soamantsara izao fotoana izao. Misaotra tamin'ny famelan-kelokazonay androany, misaotra tamin'ny teny izay azonay avy amin'ny mpanomponao, dia ampitoerina landava ao am-ponay izany teninao izany Andriamanitra, hahafahanay manao sitrakao. Misaotra tamin'ny nahafahanay niara-niray latabatra taminao. Tsapanay fa tena Andriamanitra manasoa ny fiainanay tokoa ianao Andriamanitra. Ianao tokoa no Andriamanitra amborahanay izay rehetra miseho amin'ny fiainanay. Koa indreto ankehitriny izay fiangonanao mitondra ny hetaheta-ponay indray sy ny an'ny olona rehetra. Mivavaka izay ho an'ity fiangonanao Tafo FPM Aix-Marseille ity, mba hitombo fahamarinana sy fahamasinana eo aminao. Tahio ny programa rehetrarehetra izay norenesinay teo, fa indrindra mivavaka izay ho an'ny synôda sy ny zaikabe izay ho tanterahana amin'ity volana Novambra ity. Marobe ireo asan'ny fiangonanao. Tahio izany fotoana izany mba ho tena fanomezam-boninahitra anao tokoa. Tahio ny fanomanana ny zaikabe sy ny synôda sy ireo fitaovana ilaina amin'izany. Ianao no ameno ny banga, ianao no anome zotom-pony tsirairay avy mba ho tonga marobe ny olona hanatrika izany hanatrika ireo fotoan-dehibe ireo. Tahio ihany koa ireo mpiandraikitra isan-tsokajiny izay tonga any. Tafino herinao izy ireo hahavita izay atao ary toloro ny fanahinao masina mba hanana fanahy endrika amin'izay rehetra dindinika sy hevitra mikasika ny asanao atao any. Vavaka izay ho an'ny tanindrazanay Madagasikara, izay hitanao tompo fa ao anatin'ny fahantrana. Irao ny fanahinao masina mba hanome fahendrena, hanome tolotsaina izay rehetra mpitondra any Andriamanitra ka mba hahafahany mitondra malalaka ny Madagasikara, hahafahanao koa mahazo ny fiadanana izay tsy azo avy amin'isa fa avy aminao ihany. Mivavaka izay ho an'ity firenena mandray anay ity mba menao fahendrena ny mpitondra rehetra. Mivavaka izay ho an'ny tany miady, fantatrao ny zavatra rehetra misy ny vonon'olona ny fahoriana marobe izay tsy voatanisa reto. Ianao Jesosy eo malalo reny, ianao ny tompon'ny fahefana rehetra ka anehoany voninahitra ao Andriamanitra, anehoany fahasoavanao, ianao no ampitsahatra ny ady rehetra tompo. Andriamanitra, eo anatrehanao ny fanondrinay rehetra, ary ny sentim-ponay tsy miafina aminao. Apetraka aminao izay rehetra marary, na an-trano izany, na amin'ny hopitaly. Ianao ilay tompon'ny fahefana rehetra, ianao ilay tompon'ny aina, ianao ilay dokotera ambony ny dokotera rehetra ihany koa,
dia ianao no angatanay mba ampitsahatra ny fanaitainana rehetra. Jereo ny malahelo, jereo ny izay mahatsiaro tena irery, asehoy amin'izy ireny fa ny fitiavanao tsy misaraka aminy. Apetraka aminao ny fiainanay rehetra, ny fahasalamanay, ny tokantranonay, ny asa mandrarahanay, fa indrindra ireo vetsovetso-po tonononay mangina ao anatinay ao, dia entinay eo anatrehanao. Tompo, fantatray fa miaino sy mamaly ny vavaka ianao, ka farananay izany amin'ilay vavaka mamindrindra nampianarinao manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay ny sy anasazaonay, ary mamelà ny lokay, tahaka ny namelanay sy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Efa hifarana ny fotoanantsika, alohan'ny anonona ny tsodrany tononona ran-tompo, hiara-mitsangana sika anao ny firana fanampy ny 570 alohan'ny tsodrano, firana fanampy ny 420 aorianan'ny tsodrano. Fiderana lohanao iray, tsy afaka ho ambavako mandrakizay. Ira mampifary, mampitony jany, mampiravoravo fo. Ny talety izay efa nomenao aho, hiderako anao na iza misy ahy, mba hamelonayna, hampitony saina, hampiravirana. Iratsotra ihany nefa nadia zany, ho anao tokony hikaroko. Raisorery tompo, feonopogofo, pitiavako anao. Fiderana ho anao iray, tsy afaka to ambavako mandrakizay. Ira mampifary, mampitony jany, mampiravoravo fo. Ny talety izay efa nomenao aho, hiderako anao na iza misy ahy, mba hamelonayna, hampitony saina, hampiraningana. Iraratampoko, edonaretsoko, ho anao iray izay azoko. Ho anao namamy, manambaratrany, etena tingana. Raisy ny tsodrano tononona ran-tompo, ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsy misy rehareako hafa, tsy anao Jesosy io. Anao ny hery, anao ny haja sy voninahitra.
fiasana sy ny fiainatsika indre faresina izao tontolo izao tena hita fefanitsangany anao sambatra Jesosy Sinahita mamonjena afatsetanina nanakyanao tsy manotena hitondraina hitananao maherina tsotra nao mba hitantana aizako mandesy misotra ny lala marina sambatra Jesosy sambatra Jesosy yakine watratrana apiani fitiavana apiani finukwana Siulawi lai faifano mandasi aruku kanya lamai na teulai satana sai favaluku timisi maru magatu sai watanana izani nina luina zaku fareareakana sambatra Jesosy sambatra Jesosy miakine watratrana ampiauni fitiavana ampiauni finukwana voninahitro Andriamanitra ray sy zanakary fanahy-masina izay hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo amin'ny fitiavana isaorana ny Andriamanitra dia mirary lady sambatra ho antsika tsiraray avy tokoa.